mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-mirahaba antsika ry havako malala tratry izao alakamisy fa 4 ny volana novambra izao. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Romanina toko 19. Romanina toko 19 andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 5. Romanina toko 19 andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra ary izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaika azy. Sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia hovotsorana amin'ny fandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ho zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandrakakehitiny. Ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny voalam-bokatry ny fanahy aza, iny isika aza dia misento ato anatintsika miandry ny fananganana anaka-teny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony. Fa ahoana ny mbola nantenan'ny olona izay efa hitany? Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Ray Masino, manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Romanina toko 19 ity rehefa malala dia isan'ny toko manandanja. Eny Soatra Masina moa manandanja avokoa, ny pitiolany Romanina manandanja avokoa. Fa izay mampiavaka ny Romanina toko 19 dia miivo ao amin'ity Soratra Masina Romanina toko 19 ity ny ataontsika hoe ny Trinité. Saika hita ao anatin'ity Romanina toko 19 ity mahazava-dehibe ny Trinité. Ary hita ao anatiny izany Romanina toko 19 izany koa ny ataontsika hoe anthropologie biblika, izany hoe inona moa ny olona amin'ny Baiboly. Ary tsy vitany hoe famaritana ihany ny olombelona na mikasikasika ny olombelona ny Romanina toko 19 na dia andininy vitsivitsy aza, andininy 730 monja, dia hita ao koa momba ny resaka momba ny zavaboary. Momba ny zavaboary. Ary izay miverina indrindra ara amin'izay mofinaina eto am-pianarana antsika dia ny hoe izao zavatra hary rehetra izao, ny olombelona sy ny zavaboary. Ratoraka somary mandroso lalindalina isika manazava ilay andininy 7 sy ny 5 izay voalahatra ho mofinaina dia farafahakeliny mahita zavatra telo lehibe. Voalohany dia izao, asehon'ny ity mofinaina eto am-pianarana antsika ity fa mijaly vokatry ny fahotana ny zavaboarin'Andriamanitra. Ny zavaboarin'Andriamanitra dia mijaly vokatry ny fahotana. Ny fahotana izay niditra dito amin'izao tontolo izao, Paoly ihany manazava an'io hatrany amin'ny Romanina toko 5, dia manazava fa ny fahotana dia niditra tao amin'ny olombelona, ary ny olombelona nanimba ny zavaboary satria mpanota. Dia izy manao hoe zao zavatra rehetra izao ary rehetra izao dia miara-misento andininy fa 20. Misento ny zavaboarin'Andriamanitra. Misento ny zavaboarin'Andriamanitra, tsy Andriamanitra no naminao izay hampisento azy, fa ny fahotan'ny olona, no simban'ny olona ary dia misento ny zavaboary. Ry havako, tsy milaza miara-mahita isika raha ohatra ka mahita fa tena simba ny zavaboary. Ary io fa nanomboka tamin'ny Kaina. Vao niditra ny fahotana ka novonoin'i Kaina Abela, dia hoy ny filazan'ny Soratra Masina manao hoe mitaraina amiko
ny tany, mitaraina amiko ny ranony rahalanao zay nalatsako tamin'ny tany, mitseto ny tany, mitaraina ny tany, raha zay nazo ilazana azy noho ny rahalatsaka. Ary izany dia vao manomboka ny bokin'ny Genesisy ary aty amin'ny testamenta vaovao de mbola tsy miala zany fanazavana zany manao hoe mitaraina ny zavaboary na ny marimarina kokoa misento ny zavaboary noho ny fahotana zay nataotsika olombelona. Mety mieritreritra mandry tsika afaka malala manao hoe ny fahotana nge de ny olona ihany no sombany, fa ny fahotana dia amin'ny filazan'ny Paoly azy de izao mifindra tsy mifindra ho azy akory fa mifindra avy any amin'ny olombelona de tonga amin'ny zavaboary ary mahatratra ny olombelona rehetra koa azy, hoy Paoly amin'ny Romanina toko fahatelo ambin'ny faharoa ambin'ny folo. No zany dia tokony ho fantatritsika fa ny fahotana de zao ny zavaboary tsy nanota mazava ho azy fa ny olombelona ny nanota, saingy ny fahotan'ny olombelona de nanimba ny asa tanan'Andriamanitra manontolo. Ny olombelona tahaka ny olombelona ary ny zavaboary izay nomeny Andriamanitra ny olombelona. Andriamanitra nanome ny olombelona ho mpanjaka ny zavaboary fa tsy ho mpanjakazaka amin'ny zavaboary. Andriamanitra nametraka ny olombelona ho mpitandrina ny zavaboary, ho gérant, saingy zao lasa mpitantana, mpanimba ny olombelona noho ny mahampanota azy, tsy mety hafam-po izy. Ny faharoa zay aseho anterindro ohatra masinay ity raha havako malala amin'ilay hevi-dehibe zay matanjaka ao anatiny de izao hoy izy manao hoe hitsahatra na hovonjena ho afaka amin'izany ataotsika hoe fahoriany ny fahotany zany ny zavaboary rehetra, ny olombelona sy zay eo aminy. No zany de zao miresaka momba ny fanantenana i Paoly. Zany hoe asehon'ny Paoly le zavatra miiba negatif, le zavatra ratsy, le zavatra simba noho ny fahotana, saingy asehon'ny Paoly kosa miaraka am'izay ny fanantenana. Tsy mitanisa fahavoazana fotsiny Paoly, tsy mitanisa zavatra simba fotsiny Paoly, fa mitanisa koa ny fanantenana. Ary io la iteny fanevantsika fitsekema tamin'ny soda lehibe tany aloha manao hoe fa ny fanantenana no namonjena antsika. Zany hoe na inona zany, amafin'izay mety ho sento, amafin'izay mety ho fahoriana vokatry ny fahotana, de ny mpino de zao manana fanantenana izy. Marina tokoa fa ndraindray tsika rehefa mijery ny fahavoazana de mety ho kivy, mety raviravy tanana manao hoe de tsy avitra tsony ty, de tsy mety tsony ty, de efa zao ve ny tontolo iainana fa de fa rava, de fa zao zany ny fiainana eto ambonin'ny tany, de fa zay zany, fa manaisotra izany toe-tsaina mora kivy zany, zany toe-tsaina tsy voninkiady zany, ny soratra masina ambaran'ny Romanina eto manao hoe tsia ny fanantenana no amonjena ny mino, fa ny fanantenana no namonjena antsika. Zany hoe zava-dehibe amitsika lay fanantenana. Paoly any de tsy mba mampisaraka mihitsy rehefa miteny hoe fanantenana, da tsika eo amin'ny Korinthianina io, fa ny fanantenana de lay fiainana deniny ankehitriny ny zavatra ho avy. Zany hoe raha zavatra ho avy rapitso de androany ianao de fa miaina azy satria efa iainanao le izy, tsy mbola eo ampelantananao le zavatra anankiray, fa zao efa ny programanao dia efa iainanao le izy, satria ny finoana no mahatonga le fanantenana. Ny finoana de manao hoe le zavatra mino aho fa ho avy io, ohatra miteny manao hoe mino aho fa na inona fa haravan'ny tontolo iainana de zao ho sambatra foana satria ho tsara anao pitso, de mino an'izay ianao. Fa ny antsoina hoe fanantenana de zao ny fiainanao, zay le finoanao zay amin'ny fiainana isan'andro. Ny finoana de le fahatokina fa ho tanteraka le zavatra inoana, fa le fanantenana kosa de zao lay fiainana lay izy, le fiainana lay finoana.
ny fanaterana de zao lay fiainana le zavatra io avy iainana ny vanim-potoana ankehitriny, zany hoe ny finoana sy ny fanatenana de miara-dalana ka mahatonga le zavatra ho avy ho efa iainana ny vanim-potoana ankehitriny. Zay mahatonga amin'ny Paoly miteny eto manao hoe fa raha manantena sy zay tsy mbola hitantsika isika de miandry amin'ny fanatenana, amin'ny faharetana. Fa ahoana no mbola anantenan'ny olona zay tsy efa hitany, zay efa hitany. Io zany ravako malady de zao ny olona manana fanantenana de zao efa hitany le zavatra angatahana, fa hitany le zavatra iainany, fa miandry zany amin'ny fahatokavana zany amin'ny faharetana fotsiny any izy. Zany hoe resaka fotoana fotsiny zany sisa, resaka fotoana fotsiny satria faharetana isa no ndrasana aminy, fa inono sy hiantenainy fa le zavatra ho avy de efa eo aminy ary efa iainana ankehitriny mihitsy. Ravako malala izany toe-tsainy zany mahatonga antsika afaka mandresy ny vokatry ny fahotana, mahatonga ny tebiteby, ny tahotra tsy hanan-kery mihitsy ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina misy atsika. Zay mahatonga ny kristianina olona optimista, olona mieritreritra mandrakariva hoe ny ampitso any de tsara noho ny ankehitriny. Mety mandalo krizy mazava ho azy, mety mandalo faharavana, tsy maniny afaka miresaka an'izany tsika satria zavatra siantifika zany, ahoana moa tsy resahanao zany, hoe zavatra siantifika zany. Fa tsy tokony hijanona eo amin'ny fitanisana olona fotsiny ihany ny fiainan'ny mpino, fa tokony handroso kokoa amin'ny finoanan'i Jesosy manao hoe tsia, maty tao amin'ny hazo fijaliany Jesosy, hamonjy ny olombelona sy ny zavaboary. Ary io Marka ihany manazava azy Marka no ihany manazava manao hoe fa Jesosy maty namonjy ny olombelona sy ny zavaboary, sy ny zavaboary manontolo. Ty izy ny zavaboary manontolo no novonjeny Jesosy fa tsy ny olombelona ihany. Zany ravako malala, zay no mahatonga antsika manana fanantenana, manana fanantenana ao anatin'izay mety ataontsika hoe karazana krizy isan-karazany. Ravako malala ndraindray tokoa isika maha olombelona atsika de masontsika makany amin'ny zavatra hoe fahavahasimbana mandrakariva hoe de zay zany. Fa izay maso mora mijery ny tsy mety zay no ahitsy Paoly eto manao hoe manana finoana, manana fanantenana, fa tsy maty foana tao amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Ny fahafatesana aza resiny, ny fasana aza ny sokatra, ny maty aza natsangana. Ko maika fa ny sentim-ponao, maika fa ny tebitebinao, maika fa zay mety heverinao olana maro samihafa tsy ho resin'ny tompo va zany, fa manana fanantenana, manana finoana. Ny tsy fananana ny tsy fananantsika fanantenana sy finoana no mahatonga antsika ho mijanona ao amin'ny sento mandrakariva, mijanona ao amin'ny sento zay manimba na ny fanoloran-tena, na ny fifandraisana amin'Andriamanitra, na ny fifandraisana amin'ny hafa. Fa rehefa ao anatintsika ny finoana hoe Andriamanitra nanomeny zanany hamonjy atsika ary hovotsorana am'izany fahandevozana, le fahandevozan'ilay sento, le fahandevozan'ilay fahorian'ilay fahotana, fanadevozan'ilay tahotra vokatry ny fahotana, hovotsorana am'izany sika de zao manana fanantenana. Ravako malala mpino ianao satria ianao nanaiky an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy, fa izao aiza ny fanantenanao de manantena, fa na inona ny lalovanao de ny ampitsonao tsara noho ny anio, de manantena fa no avy de tsara noho ny anio. Tsy hoe manantena tsy misy sanatria ny vava, satria misy finoana de raha tsy manam-pinoana ianao ny olona de manantenany tsy misy tokoa izy zany. Fa manam-pinoana ianao noho zany de tsy manantenany tsy misy ianao, fa manantenany misy satria ny finoanao nefa nampisy ny tsy misy, ary ny fanantenanao no ampisy ny fifaliana ny fiainanao ankehitriny. Ravako malala mahere zara, mahatanja de manana finoana sy fanantenana, na inona sento sy zavatsarotra sy fahoriana lalovana vokatry ny zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainana. Ary ny fahatelo zay asehon'ny Paoly amin'ity andininy ity, am'izay zara mofinaina ananatsika de menatsika dia ny fampanantenana atsika fa zanak'Andriamanitra isika, fananganana anaka. Andininy 17.
zanak'Andriamanitra isika. Zao no amin'ny jona voalohany toko fahatelo ndre makina nazava no andiny voalohany indre manao ny fitiavana nasiony ray atsika de ny antsony atsika hoe zanaka sady zantoko isika. Miavako eto Paoly de manazava fa ny fitaovana nentin'Andriamanitra nandresy ny fahoriana, nandresy ny fahotana ka mangatonga atsika manana fanantenana de zao izy nanangana atsika ho zanaka. Natsangan'Andriamanitra ho zanaka isika ary zanak'Andriamanitra afaka amin'ny fotaka sy ny fahoriana ary nitebitebiny zao tontolo zao. Nasandratr'Andriamanitra itsika zany. Raha mbola tao anatin'ny fotaka ny fahotana zao tontolo zao isika de andairany tebiteby, andairany zavatsarotra, fa nosoton'ny tompo ny ala tao am'zany fotaky zany isika de nitebiteby sy ny fotaky ny fahotana ka nasandrany nataony hoe zanaka. Rehefa saratsaina ny zanak'adala rehefa mbola tao anatin'ny fahotana izy ka hoy ny filazan'ny Liokazy manao hoe ny sakafon'ny kisoa no haniny dia rehefa tao anatin'ny fahotana sy tao anatin'ny fahalotompo itondratena isan-karazany lay zanak'adala satria niala tamin'Andriamanitra de inona no nitranga teo amin'ny fiainany? Tsy vitany hoe nahantra ihany izy. Zay fatany tsara tsy vitany hoe nahantra raha materialy ihany izy fa izao koa niala teo aminy lay dignité, lay toetra maha olona ka dia nanjary toy ny toetran'ny biby izy. Tsy zany ve ny olombelona ankehitriny rehefa niala tamin'Andriamanitra de niala tao aminy lay dignité maha olombelona ka ndraindray sanatr'in'izany de mitovy amin'ny biby. Tsy ao anatin'ny olona intsony lay fanahy maha olona indraindray fa maloto fitondratena ka manjary mampitovy tena amin'ny biby aza. Tsy mahay manavaka ny tenany intsony amin'ny zavaboary hafa ny olombelona. Lasa tsy avahan'ny olombelona amin'ny zavaboary hafa intsony ny tenany raha tsy ambany noho ny zavaboary hafa na sanatria nefa endrik'Andriamanitra. De tahaka lay zanak'adala, tahaka lay zanak'adala zay niara-niosina tamin'ny kisoa ka tsy niavaka intsony izy sy ny kisoa. Tsy vitany hoe fahantrana raha materialy ihany zany ny vokatry ny fahotana fa lay fahaverezan'lay hasina maha olombelona mihitsy. Mihoatra noho zany ndray de zao lasa ngiazan'ny fahoriana sy ny tebiteby izy, nikakeriny nenina, nitebiteby fa rehefa niverina teo amin'Andriamanitra izy hoy tantaran'ny Lioka de zao nasandratr'Andriamanitra indray ho tonga zanaka. Tsy vitany hoe nidiovina, tsy vitany hoe mena sakafo, tsy vitany hoe nomena azy ny zay nilainy tamin'ny lafiny maha olombelona fa izao ampidiro aminy indray ny akanjo tsara indrindra asio peratra ny tanany zany hoe natsangana ho zanaka izy. Izay fananganananaka izay no nanasitrana ity zanak'adala ity, nanasitrana ity zanak'adala ity ka nahatonga azy afaka tamin'ilay fahoriana sy lay tebiteby sy lay enatr'olona le avako malala ny fahoriana sy ny fahoriana vokatry ny fahotana aza de zao nanimba ny zavaboary sy ny maha olombelona. Tao amin'ny tompo itsika rana fanantenana, mana fanantenana tsika zany tsy hoe satria misy boky mivagitsika na sanatria manana misy coaching tsara novonjetsika na satria nisy conseline maro samihafa natetsika na tsy zay loatra, zany de fitaovana mandalo vetivety ihany fa izay mahatonga atsika mana fanantenana ka mahajorona de ao anatin'ny fahoriana azy ary afaka miteny ny fahasoavan'Andriamanitra mahatoy zany na de tsy salama aza de mana fifaliana afaka miteny manao hoe voageja manodidiny zay nefa tsy tery, potraka nefa tsy mamoy fo, toy ny mantra nefa mampanakarena ny maro, toy ny tsy manana inana nefa manana ny zavatra rehetra. Afaka miteny an'izany isika satria nahoana? Satria natsangan'Andriamanitra ho zanaka. Afaka malala matoki ara ny fitiavan'Andriamanitra anao fa efa natsangan'Andriamanitra ho zanany ianao ary
azany fananganana anao zanany zany mahatonga ny Paoly miteny manao hoe ho an'izay rehetra zanak'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra de zao ny zavatra rehetra miara-miasa aso azy. Romanina toko 9 andininy 7 ka na fahoriana io na tebiteby io na inona na mety ho zavatsarotra io ny fananganan'Andriamanitra nao ho zanaka de lehibe lavitra noho zay mety ho lafiny zavatra lalovana maha-olombelona ka manjary miara-miasa aso sy asambatra anao avokoa ny zavatra rehetra satria anao zanak'Andriamanitra, satria anao tia an'Andriamanitra. Hivavaka sika Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra ao masina zay mampianatra sy manazava aminay fa ny fanantenana ty anatinay no mamonjy anay na amonjena anay. Ny fahotana na de maherisetra aza dia resinao tao amin'ny asa ijaliana. Ny fanangananao anay ho zanaka no ahatserovanay ho faly mandrakariva sy mpandresy mandrakariva amin'ny fiainanay. Tompo, raha mijery ny fiainanay isan'andro tokoa zahay ka mijery zany amin'ny maha-olombelona de mety ho kivy ihany. Mihena manapitra mantsy ny herinay, manapitra ny takatry ny sainay, manapitra ny vitanay. Ko ankehitriny Tompo, mampahireza anay iorona ao amin'ny mahazanaka anay, mampahireza anay hitoetra ao amin'ny mahazanaka anay, ary ataovy miara-miasa ny zavatra rehetra Tompo ahasoa anay. Ho any amin'iza moa zahay tsy manan-kale zahay afa-tsy ao aminao Andriamanitra irery any, tsy mahavonjy teny zahay afa-tsy ao aminao irery any, tsy mahita fahasambarana zay raha tsy ao aminao irery any, de ataovy miara-miasa Tompo ny zavatra rehetra ahasoa anay na zay tsy takatry ny sainay aza, kanefa misy ivelomana isan'andro de mitoera Jesoa ao am-pony mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina, de aza mahafoy ianao na mahasaraka anay fa tehirizo zahay ho zandry mahatoky anao hatrany amin'ny anaranao Jesoa. Amen.